tamin'ny fandarana farany dia tety an-jaridaina isika namantatra satonany zava-maniry vitsivitsy fanao fanafody misy amin'izy ireny ny akamarony dia tsy fahita raha tsy eto Madagasikara. Hotoizantsika io famantarana satonany zava-maniry fanao fanafody io ary iompana bebe kokoa amin'ny famantarana ireo zava-maniry avy any amin'ny faritra atsimo. Faritra atsimo malaza miaintany kanefa misy zava-maniry any ary reny zava-maniry ireny misy amin'izy ireny no tena ilaina amin'ny fanaovana fanafody. Rehefa zay dia hiditra ao anatina tahirim-bakoka isika, tsy vakoka mitoetra akory fa tahiry iaingana eo amin'ny fanaovana fikarohana momba ny zava-maniry fanao fanafody. Izay no arahantsika mandritra ity fandarana ity. Miarahaba atsika mpijery ny televiziona malagasy anasananao ny fandarana. Ity zava-maniry anankiray ity izay efa manomboka ny taranaka zany inona marina izy ity dia avy aiza dia manahoana sy manahoana ny momba azy. Eny tompoko, hitantsika manoloana antsika eto zao dia zava-maniry anankiray izay fanao fanafody hita ato amin'ny zaridainan'ny Kinaratra sy esampikarika ato ihany koa. Izy ity dia anatin'ny fianakaviam-beny Bignoniacea na mitovy fianakaviana amin'ny jacaranda flamboyant hitantsika reny dia ny anarany scientifique zany Philastron madagascariensis. Tsy misy afa-tsy eto Madagasikara zany. Izy ity zany tsy misy afa-tsy eto Madagasikara fa misy ihany koa Comore sy Madagasikara any manana azy. Dia ny anarana gasiny izy ity zany atsitsika hoe zahana na hoe noho ny le raviny fampitohitohy dia misy faritra sasany miantso azy hoe toy raviny. Dia hita izy ity avy any Atsinanana mankaty ampovoantany ary mbola hitantsika betsaka azy ity ny ao Ambomanga. Ambomanga mbola misy. Fanaovan'ny olona inona izy ity? Izy ity zany dia ampiasaina etnitsaboana kohaka sy edina mitositra ary koa ny avizanana. Ny avizanana. Tony zany no ampiasain'ny olona any mety ampangotrahany angamba na ohatry zany. Zay moa tsy dia tena hoe hidirantsika lala satria mbola ny antony ampaniriana azy dia anaovana fikarohana mba hoentina hanatsara n'izay hery efa nanan'izay. Manahoana ny faniriny aty ampovoantany mety tsara? Izy moa zany somary hoe anatin'le miadana paniry satria azo zanatany. Ie dia somary miadakadina faniriny dia ny atao Kinaratra kokoa manao pépinière izy reto. Misy zanany madinidinika. Zao zao mety efa any amin'ny 10 taona ihany zao mety. Izy ity zany eo amin'ny 7 taona eo nambolena azy. Ary izy misy hazony ihany. Misy hazo be. Zanaka zahana eto no nambolena azy. Misy zezika ve ampiasainareo amin'izy ity? Izy ity zany rehefa mamboly an'ity zay dia ampianay zezika omby. Zezika omby kely afangaro amina fasika kelikely dia mifangaro amin'ny tany mena eto zany dia zay ny ambolena. Izy ve misy voany nambolena sa zanany mihitsy mifoitra en'ilay zanany sa? Voany nalaina avy amin'ireo efa lehibe ato ohatran'le satria mamoy izy tetsy rehefa mamoy izy dia misy voany dia ny voany eo no alaina dia afafy. Dia rehefa mahazo aina izy afindra amin'izay. Ohatrany hoe zanakazo zany zao amin'izao fotoam-pambolekazo zao dia tsara ihany raha ohatra ka mba mahita an'izany hoe efa ho lany taranaka izy ity zana no ambolena. Sosokevitra zay aloha. Zay mihitsy ilay izy satria reto zao dia anaty ivelana indray ny zaridaina ato ho ambolena ato daholo zany ireo dia efa herihery taona zany zao miada-paniry marina. Hery taona no nateto an'ireo zao. Aty amin'ny faritra atsimitsika raha kotona andrasana Stéphane. Zao ny zava-maniry izay novolena teto ny fantaniana voalohany hoe maniry ve le izy? Izy aloha zao maniry fa hoe manahoana faniriny? Maniry tokoa ny zava-maniry avy any amin'ny faritra atsimona dia ety afovoantany aza. Ny toerana nambolena azy moa dia natao vatovato mba hitovitovy amin'ny any atsimo. Reto zava-maniry reto zao
misy karazany eo zany a le zava-maniry avy any atsimo a zay lasa matavy be ny raviny satria zay fombany a ahafahany miaina amin'ny tany maina dia ny raviny nataony matavy be izy zao a zava-maniry ray karazana amin'ny sodifafana zany hoe ao anatin'ny fianakaviany crassulacée fanaovana fanafody koa izy ia io koa mety atao fanafody a ny nom scientifique an'io zao a calanchoe bearensis beara zany hoe avy any tulearany zany fiheviany io nom scientifique ve izy ny mamorona an'izy io ia ny nom scientifique dia ny botaniste no mamorona ny nom scientifique ka ny famoronana azy a dia manaraka ny code international de nomenclature botanique efa misy fitsipika ifanarahany mpahay zava-maniry zany hoe izao ny ametrahana ny anaran'ity zava-maniry ray ity dia izy ihany koa no mampiditra azy ao anatiny hoe famille zao izy fianakaviana zao izy ia zay mihitsy izy koa no arakaraka le toetrany le zava-maniry le caractéristikany a dia hoe ity zany a ao anatiny fianakaviam-beny kininina ohatra na ity ao anatin'ny fianakaviam-beny sodifafana ao anaty fianakaviam-be ny vary misy toetra zay iraisany ato zao ato mpamoritsika ato a ity ambonitsika ity zao misy zava-maniry anankiray koa avy any amin'ny faritra atsimo ity zao ohatra tsisy raviny mihitsy izy zay koa mbola fomban'ny zava-maniry any atsimo a azony miaina amin'le tany maina be a tsy manana raviny izy tonga izy dia tsy manana raviny a fa ity tahony ity maitsomaitso iny lasa solony raviny dia zao ny anaran'izy ty zany a ao anatin'ny fianakaviam-be ny mangahazo ihany ty forbiacé misy ronono izy ity mitetebe raha vao tapahana misy ronony misy ronono mandeha fotsifotsy iny izy zao ohatran' zao ohatra ny didikely ia tena mandeha be dehibe dia eo an-daniny koa misy anankiray itsy koa mbola zava-maniry any amin'ny atsimo any ihany koa antsoina hoe ty misy tsilo fantsiolotra izy io tsilo io dia mbola fomba ny zava-maniry any atsimo koa ahena ny abean'ny ravina mba zahony a ny aina amin'ny faritra maina dia misy tsilony dia misy tsilony ihany koa Didieria madagascarensis no anarana scientifique misy eto Madagasikara aty Madagasikara ihany io no maniry misy Madagascarensis ohatra zay dia ohatrany hoe tsy misy afa-tsy eto amin'ny ankapobeny fa misy ihany tranga manokana izay niverina fa hoe teto ihany nefa taty aoriana rehefa nijerena dia lasa misika ihany Afrika ohatra ny arongana zao anatin'izay ny tamin'ny voalohany izy niverina ho teto Madagasikara ihany arongana Madagascarensis moa no scientifique ka rehefa tena nijerena misy any amin'ny faritra Afrika any fa tsy novana ny anarany ity akaiky zao vahana ty sa inony ty ia ty zao le vahona be le maniry amidy eny an-tsena be dia be amin'izao fotoana zao fanafody ny omamiadana ozy ny olona tena zay mihitsy ary zay no mampiroborobo le fivarotana azy eny an-tsena noho izay fampiasana azy zay dia ty vahona ity aloe macroclada no anaran'izy ity dia izy ity ao anatin'ny zava-maniry izay efa tafiditra ao anatin'ny zava-maniry izay voafetra ny fivarotana azy any ivelany Madagasikara zany hoe ao anatin'ny CITES ozy ny scientifique zany hoe tsy azo hoe tena tsy malalaka zany ny fivarotana tsy malalaka ny fivarotana azy fa misy fepetra hoe matoa ianao hivarotra hanondrana azy dia tsy maintsy mamboly zany ianao ia dia ity araka ny resaka efa niteneninao teo dia ampiasain'ny olona amina omamiadana fa ny tena fampiasan'ny olona azy tany aloha dia aretim-bavony aretim-bavony amin'ny malagasy hoe marary eo amin'ny ao fa tsy fantatra na tena hoe aretim-kibona zavatra vavony amin'ny mpitsabo amin'izao fotoana zao médecine moderne moa zany fa hoe ao amin'ny kibo ao ny marary dia ity no ampiasaina ity koa ampiasaina rehefa misy an'le angadrano iny amin'ny loha dia io akosina azy rehefa misasa loha ianao dia afaka ny angadrano tsara mihitsy izy andeha tsidika amin'izay tsika ireo tahirany zava-maniry izay misy ato anatin'ity ivy-toeram-pikarohana mikasika ny famokarana fanafody ity
tafiditra ato anatin'ity toerana ity sika ireto andamosina reto dia feno an'ireo karazana tahiry ny zava-maniry izay azo ampiasaina atao fanafody. Misy satonana vitsivitsy ho jerentsika eto hoe tatahaka zao zany ny fomba hitehirizany fohy be mpikaroana azy ohatr'zao zany zao izy zao tsara ka mahazavaitsika ny hoe tatahaka misy ifandraisany ihany moa am'zany zava-maniry hitatsika tatsa zany izy velona fa izao kosa izy lay tehirizina manahoana sy manahoana inona sy inavy izy rehetra. Izy ity zany tahiry zava-maniry maty collection morte fa le hitatsika teo dia collection vivante dia ny collection morte ato amin'ny knap dia collection na plante médicinale daholo izy ireo dia famitinana kely tsotsotra fotsiny misy eo amin'ny 5,000 ohatran'ity eo eo ny zavatra isany ao anatiny ao dia ity zao mampiseho an'le rambiazina vavy hitatsika atao amin'ny zaridaina atao dia ity zavatra ity ahitana hoe taiza no nalaina le izy dia mampiseho koa hoe takany ahoana sy manahoana ny toetrany izay zavatra mety tsy ho hitatsika eto fa miseho amin'izy mbola anaty ala ohatra hoe ny lokon'ny voninkazo zao dia soratana satria tsy hita eto ny lokon'ny voninkazo ny hoe arbuste zay koa zao tsy hita eto dia soratana atao anatin'ity ny arbamola ngezabe dia ny arbuste le kelikely dia vetivetikely dia mirantsana ny tahony zay ny arbuste dia ny daty nakanana azy koa sy ny olona nakasy izay zany no zavatra reketina atao anatin'ity RP de référence no fiteny azy amin'ny science dia itony référence to zany amin'ny maha référence azy dia tsy any tena pirofo hoe tena nisy le zavatra fa tsy resaka hoe rambiazina vavy fotsiny ony fa sariny fotsiny no hita eo fa izy mivantana io dia amin'izy izy mivantana zay dia zay no ahafahana mijery ny anarana scientifikany. Totoy izay zany ny mikasika ny atao hoe zava-maniry sy ny fikajiana azy atao anatin'ity fohy be mpikarohana mikasika ny zava-maniry fanao fanafody ity Centre national d'application de recherche pharmaceutique ny fanaovana fanafody moa zany no anaovana fikarohana ato. Raha narahantsika ny fandaharana tamin'ny farany dia izy izay ambolena mba ho fitehirizana sy fikajiana. Narahantsika ny fandaharana androany dia izy izay tehirizina ao anatina efitrano mba ho fikajiana azy ireny ihany koa. Ny fikarohana atao ao anatin'izany rehetrarehetra zany ny tanjona dia ny hamadika azy ireny ho fanafody manara-penitra raha tany amin'ny fampiasana azy tsotra tahaka ny hoe tambavy ny raokandro no nampiasana azy teo aloha. Mametraka ny mandra-piona ho antsika mpijery ny televiziona malagasy.